Mbola mahatratra 8 isanjaton'ny malagasy no hiaran'ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Ny atsasaman'ilan'izy ireo dia saika ankizy avokoa entina migorana izany ary dia nisy ny fionana teo amin'ny ministry ny fambolena sy ny efa-pandrosoana ny sehatra ambanivohitra tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'izay tontolo izay. Araka ny vinavinan'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'izanany sakafo na ny PAM dia ny 8 isanjaton'ny malagasy dia hiaran'ny tsy fanjariana ara-tsakafo ary ny 5 isanjato dia ankizy avokoa. Nampisehon'ny fahavononany hanamafy ny fiara-miasa amin'ny governemanta malagasy tokoa ny PAM araka ny fantatra nandritra ny fionana ara-pomba nataon'Andriamatoa Willem van Milink sy Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra Tetsy Anosy. Dia tonga izy nanamafy fa vonona izy tsy vitany hoe anoy fa anatsara ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny PAM ary indrindra fiaraha-miasan'ny PAM amin'ny ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ambanivohitra miavaka indrindra zany eo amin'ny lafiny tsy fahampiana ara-tsakafo ary izay fiahina ara-tsakafo sy tsy fahampiana ara-tsakafo izay dia noraisina zava-dehibe ary no amafisika taminy koa fa tena andraikitra lehibe raisin'ny ministera ny fambolena sy ny fampiroboroboana ambanivohitra ka nidinika an'izay no antondriany teto androany. Ny faharoa dia rehefa naheno izy fa anao iraka ampanao ny fanjakana malagasy iraka anyromany tenako amin'ny volana jona ho avy io ary anararoatra amin'izany fandalovakandroma zany hitsidika ny secrétaire exécutif ny PAM any atoerana dia narahana amin'ny raha lanidinika teo ny lalana tokony hitondrana izany dinika izany mba hitondra vokatsoa ary anome tombotsoa bebe kokoa ny Madagasikara. Ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo io no napetraky ny PAM olona ara-pahamehana. Raha toka mahatratra 4 tapitrisa tokoa ireo olona tratra ny tsy fanjariana ara-tsakafo dia mila famatsim-bola 7 tapitrisa dolara amerikana na 9 miliara ariary ny PAM entina misahana olona misy zavaletsy, ankizy mila ampianarina, marary ny rabika, rem-pianakaviana mitondra vohaka sy mampinono ary fianakaviana farofy. Olona manodidina ny 4 hetsy kosa ankehitriny no fantatra fa raisiny an-tanana.